fivelezam-bary, angadin'omby, sariklezy ilaina amin'ny vary an-drano sy ny vary an-tanety, angady tsotra ary ihany koa ireo kojakoja ampiasaina amin'ny fambolena. Izy 30 miralahy no nanamboatra ireto fitaovam-pamokarana madinika ireto rehefa avy nanaraka fiofanana nandritra ny iray volana ateto amin'ny CFFAMMA teto Antsirabe. Raha ohatra zao momba ny ataontsika hoe fitaovana sariklezy zao dia hitako hoe efa haiko zany izy agnatin'ny iray volana zay. Na resy lahatra anahy moa zany dia iaho moa zany efa manao asa vy ihany. Dia rehefa nisy fiantsoana zany amin'ny momba hoe isy formation atao momba ny asa vy ihany aty Antsirabe zany dia nandeha tagny aho zany vonona amin'ilay izy satria ho fanatsarana an'ilay asa zany. Ny fitaovana koa moa zany amin'ny tasaha zany dia mila hoe manana misy zany ilay mpamorona zany satria nisan'ny fivelomany tasaha moa zany raha ohatra hoe fitaovana zany mila tsara zany mba ahafahana magnatanteraka ny fiainana andavanandro amin'ny fivelomana zany. Notsongaina tany amin'ireo faritra sivy iasan'ny fandaharana asa DEFIS izay vatsiny ny fidavola ireto mpiofana ireto. Ny tanjona dia ny ahafahana manana tanora Matsiatra amin'ny misehatra misy azy, tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana rahateo ny fanomezana fiofanana arak'asa mendrika ho an'ny tanora malagasy rehetra tsy ankanavaka, noho ihany koa tafiditra ao anatin'ny hazakazaka zato andro ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fantana izay zany mpianatra vitsivitsy efa manana ny traikefa fototra angamba ny lazana azy amin'ny fanamboarana sy fikojakojana fitaovam-pamokarana dia noentina ty amin'ny fitoerana izy ireo mba hampitomba izay traikefa izay indrindra amin'ny lafiny ara-teknika sy araky ny norma kokoa dia hiverina any izy ireo mba mety olo-tanana indray mitatsaha zany mba ahafahan'ireo tatsahany fotony misitraka fitaovam-pamokarana. Nataonay teto zany dia ny ahafahan'izy ireo mamokatra le fitaovana manaraka ny fenitra sy ny kalitao. Zany indray moa zany zao no masoan'ny CFFAMMA hoe ahoana ny fomba anomezana ny tantsahantsika fitaovana ara-kalitao sy manaraka ny fenitra. Ka dia tanatin'ny 30 andro zay dia niezaka ny formateurany teto name ny fahalalana izay nananany nafahan'izy ireo nahazo an'izay le hoe manaraka ny fenitra sy ny kalitao zay. Manana ny vinavinana asany izy 30 miralahy ireto, ao ireo anangana ny atelier ho azy manokana, misy ihany koa ireo anamboatra izay fitaovam-pamokarana madinika izay ilainy amin'ny fambolena ary anampiana ireo manodidina. Natolotra ho azy ireo moa ireto fitaovam-pamokarana ireto taoriana ny fiofanana.